Damale! Istina! Teseya! Food lovers! Mbola tia fianaratra! Antsika dia andro andeha hoentinay nareo ity hotely anankiray Sangeza eto Fianarantsoa. Dia alohan'izay aloha dia misaotra betsaka any Nanty Mada Torguide izay mitondra anay aty mandehandeha satria aty Fianarantsoa dia andeha ho any amin'ny Pietra Hotel antsika androany. Dia andao antsika ohatran'ny tady avy. Dawari! Aty amin'ny Pietra Hotel aty Fianarantsoa. Nahoana anaran'ity tanàna? Tanàna ity zany natsoina hoe Ambalaksoa. Aty Ambalaksoa eo ampitan'ny Kalanamy misy anazy dia atorony anareo indray ny ato amin'ny Pietra. Mariana fa ny Pietra Hotel dia Hotel 3 étoiles manana suite zareo chambre restauration lounge bar business center misy chocolaterie zao am'le business center misy salle de conférence, salle de séminaire, banquette mariage, mana spa izy fitness, piscine farany basketball dia andao arantsika. Io le chocolaterie teneniko anareo teo anatin'ny galerie commerciale an'zareo dia eto alohan'ny Pietra zantsika. Hoentinay anareo mitety piscine sy fitness aloha ato amin'ny Pietra Hotel. Zao zany hoentinay any amin'ny piscine nareo. Mariana moa zany fa piscine ato amin'ny Pietra misokatra du mardi au dimanche, zany hoe lundi zany ny offre zareo dia 5 000 ariary ho an'ny ankizy dia 10 000 ariary ho an'ny adulte. Dia andao tournée anareo hoe aiza ny piscine. Bonnet obligatoire rehefa maka ato amin'ny piscine dia ohatran'izao ny piscine ato amin'ny Pietra ohatran'izao. Dia nao kekezikely le rano amin'izay hitanareo hoe ohatrany ahoana le izy ohatran'izao. Dia misy snack ery fa misy carte snack io hitanareo akoatran'ny restauration zany io satria moa zany zareo fanakaikaiky amin'ny gastro ihany mba tsy tenenako hoe fianakaviana iray ihany dia ohatran'izao. Dia mbola atao Pietra tsika zany zao hoentinay indray nareo mijery ny salle de fitness. Ato salle de fitness atao Pietra dia misy coach fahasalamana, misy coach personnalisé mandritra ny période any dia 10 000 ariary par séance dia ny équipement de marque italienne donc tsara daholo ny équipement zany Ohatran'izao zany ny snack aty ivelany rehefa manao piscine nareo dia afaka mihinana amin'ny snack ohatr'izao ny prix-any. Ohatran'izao ny carte atao amin'ny Pietra Hotel. Menu concocté par chef de fond zany chef ato manana assiette fraîcheur zareo manana plats régionaux manana pâte dia misy karazana snack. Variation de prix entre 6 000 ariary jusqu'à 15 000 ariary eo zao hitanareo amin'ny carte zao ohatran'izao. Dia ato koa manana jus de fruits pressés dia amin'ny carafe dia milkshake. Zao nareo dia hoentinay visiter suite anankiray atao amin'ny Pietra Hotel, suite anisan'ny tena tsara indrindra dia atorony anareo dia tenenanareo ohatrina amin'ny prix-any. Dia marina moa zany fa ny chambre sy ny suite virina atao amin'ny réception dia eo amin'ny réception maka la clé
Dia andraisantsika izao ny handeha. Dia hoentinay nareo any amin'ny chambre familiale dia misy suite koa zany atorony anareo. Ato amin'ny suite émeraude sika izao mbola ato amin'ny Pietra Hotel no misy atsika amin'izao dia hoentinay visiter ny suite émeraude nareo io aorianako io suite émeraude 425 000 ariary ny nuitée dia andraso asehoko anareo fa manina 425 000 ariary dia anomboantsika anazy eto amin'ny centrale aloha misy salon privé ohatran'izao dia mazava ho azy misy télé ny ato anatiny ato zany misy fofona manitra be dia ny température moa zany mazava ho azy climatisé dia 2 chambres ny ato ohatran'izao ny chambre voalohany dia ny chambre tsirairay avy dia manana ny douche privé daholo. Dia bien sûr ama hôtel étoilé ny atao amin'ny Pietra zany ato aloha zany ny dressing tena ngeza be ho anareo le be bagage reny sûrement omby tsara. Dia ato indray ny douche salle de bain zany misy baignoire daholo ohatran'izao dia personnalisé mazava ho azy ny serviette anareo personnalisé Pietra ohatran'izao. Dia indraindray ny antsika andeha ary ity fe ohatran'izao le douche nyteneniko teo salle de bain zany sady misy baignoire no misy anito koa mbola misy izy Stéphanie. Dia andeha hoarindra antsika atoronay anareo mazava ho azy misy sèche cheveux dia reto moa zany personnalisé ohatran'izao. Que ce soit ny gel douche, ny shampoing, ny kit kely zany dia personnalisé. Voilà. Dia andeha indray tsika any amin'ny salon ato zany eo amin'io partie misy an'ity io zany ny salon dia hijery télé zany zareo jery andao andramana. Dia ohatran'izay koa ny ato amin'ny chambre anankiray ato dia aparan'izay misy bouilloire misy eau chaude daholo misy thé dia ato indray ny deuxième chambre misy téléphone izy Stéphanie dia salle de bain privé ohatran'le tatiany ty misy mini frigo kely ohatran'izao efa misy boisson anatiny. Iza zao nitindry amin'ireo boisson ireo Tiffany? Eau vive? Eau vive? Ok, eau vive kely. Ny papa hony atao coca. Voilà. Hoentiko indray ianareo atao amin'ny première catégorie 165 000 ariary double ndraso asehoko anareo ny ao anatiny. Ohatran'izay atao anatiny izy moa zany ly double ly king size dia misy télé misy balcon vue sur la piscine ohatran'izao. Tu aimes Tiffany? Matazana vue piscine ray manontolo zany eto. Mariana moa zany fa ato zao première catégorie 165 000 ariary ohatran'ilay niteneniko teo
Fa ny chambre rehetrarehetra na première catégorie misy coffre daholo. Dia misy inona koa Tiffany? Misy boisson misy frigo kely dia zay. D'accord. Et là, on nous touche. Inina allergie? Chocolat. Montre un peu à tout le monde. Waouh, c'est personnalisé. Dia mbola tao Pietratsika zany zao a, tia fianarantsoa dia misy offrana chambre anankiray koa atao amin'zareo dortoir, style dortoir dia location le lit 40 000 ariary par personne. Raha ohatra zany misy olona maromaro mpinamana te handeha hanao séjour kely aty dia afaka tonga dia maka 40 000 ariary par personne les chambres iray manontolo et profiter les hôtel Pietra. Ça fait quelle fois les docteurs ont changé na mitondra nounou na mitondra chauffeur na ohatrany équipe BTP dia na ohatrany hoe zao rehefa manao tournage dia mitondra équipe BTP dia tsara manana an'ity chambre dortoir ty. Andeha indray tsika hijery chambre familiale fa deuxième catégorie eo amin'ny 140 000 ariary ny nuitée deuxième catégorie, il y a 140 000 ariary teo fa ny première catégorie amin'ny chambre familiale 185 000 ariary 195 000 ariary pardon. Dia ny mahasamihafa anazy fotsiny ny fût. Dia andraso asehoko anareo hoe ohatrany ahoana ny fût. Ato le niteneniko anareo première catégorie teo deux lits king size dia ohatran'izao dia misy petit coin kely salon misy eau chaude dia ny fût no mampiavaka anazy dia andraso asehoko anareo sy nahoana ny fût. Ohatran'izao ny fût avy aty ambony aty. Matazana ny piscine iray manontolo. Ato ny lounge bar ohatran'izao lounge bar. Dia aparan'izay moa zany matetika rehefa misy arakaraka le plat ohatrany hoe plat asiatique sy ohatrany dia manao show culinaire zareo ty moa zany misy table billard araroto kely dia zareo zany eny à la demande le manao show culinaire fa asehoko anareo hoe ohatrany ahoana le izy fanaovana anazy. Dia chef Tef zany no hanao ny show culinaire moa zany sakafo en live cuisson eto dia mararotsika kely filmer izy satria efa tonga aty antsika. Tonga soa eto amin'ny hôtel complexe Pietra Fianaratsoa. Chef Tef miaraka aminareo androany. Zany hoe hanao menu tsotsotra izay mifanaraka amin'ny toetrandro tsika androany. Zany hoe saison manga zao dia izay no ampiasaintsika. Ny entrée atsika mahita tsika tartare de poisson fumé à la mangue. Dia ny plat tsika blanc de poulet, sauce curry, au lait de coco. Ary ny dessert mangue poêlée aux épices. Ezahana zany ampanarana saison ny sakafo izay atao ary ezahana ihany koa épices hita eto Madagasikara izay anisany mampiavaka Madagasikara no ampiasaintsika. Dia voalohany tsika hiditra amina le tartare de mangue et poisson fumé. Mangue somary mantamanta izay no ampiasaintsika. Tetehantsika en deux ohatra zao le mangue. Mety na manga soma reny na manga manta zany fa tsy dia tsara loatra le izy hoe masaka be satria entrée ny ataontsika anaty bol eny dia makitsika le poisson fumé
Espadon tsombotsika vivanao ny poisson ampiasaintsika eto. Zany hoe fumé fin maison izy fa tsy avy any amin'ny fourniseur. Eto gingembre fotsiny ampiasaintsika, dia huile d'olive, dia capre sy cornichon, dia oignon ciselé. Zay zany no anisany mampiavaka kely an'ity amin'ilay tartare hatramin'izay. Arotsika daholo ny ingrédients rehetra, dia alaintsika ny cornichon. Alaintsika ny capre. Ny capre tsy dia potehana be loatra ilay capre. Vitantsika ohatr'izao izy dia assaisonner-tsika amina jus de citron, huile d'olive sy le poivre. Maka huile d'olive antsika. Marihana fa ny poisson fumé fa misy sira. Asiantsika poivre kely. Manome couleur anazy asiantsika beurre rose kely izy. Zay le zahantsika ampiasaina foana ny zavatra misy eto amintsika. Ampiarahantsika amin'ny saosy wasabi kely ty avy eo. Asiantsika persil kely. Citron kelikely fotsiny satria le mangue efa maro kivikivy. Dia tsy ataontsika be dia be intsony le citron. Misy any amin'ny grande surface. Ny grande surface rehetra efa misy wasabi daholo. Vita zay ny préparation le tartare. Hiditra ao anaty dressage tsika, zany hoe tsy ampiasa salady tsika fa musclena herbe ny ampiasaintsika. Any misy aneth eo, misy coriandre, misy persil, zay le musclene d'herbe ampiasaintsika. Dia ny décoration ampiasaintsika radis sy concombre kely, dia rondelle d'oignon. Ataontsika anaty baolina iny. Concombre kely tsika. Dia alaintsika le herbe. Ny afangarontsika zany izy. Manao préparation les rôtis. Navet. Misy juste nandrahoana fotsiny izy tamin'ny rano dia avy eo nilomana menaka. D'accord. Huile d'olive? Oui, lomana huile d'olive. Asiantsika huile d'olive kely fotsiny ty. Tsy ampamaina be anazy. Dia salena kely. Poivre kely. Alaintsika ny radis ampisy couleur anazy. Ny rehefa manao sakafo koa dia zahanao foana misy couleur le azy eo ambony assiette.
tsy voatery manao an'le décoration compliqué be reny fa afaka miaina amin'izay zavatra misy dia iny no iazana tsara iny. Vitantsika izay dia hiditra amina dressage amin'izay tsika. Tsy ampiasa porte-pièce amin'le dressage fa tonga dia apetraka fotsiny. Akitsika huile d'olive kely, salena kely dia poivre ena dia asitsika vinaigre balsamique kely izy avy eo andemana kely an'le tartare mba tsy hampamaina be anazy zany. Zany hoe za efa manana balsamique réduction na balsamique ihany fa tsy ampiasa anazy fa balsamique vinaigre balsamique mbola tsy voahodina kelikely fotsiny. Apetraka ilay muscle. Lemantsika kely amin'ilay saosy teo izy. Dia asitsika décoration citron amizay. Saupoudretsika pain rose kely. Dia apetsaksika le betterave mba azahoantsika couleur kely zany. Vita ny entrée atsika dia mametraka an'le wasabi amin'izay atsika. Apetrakatsika eo ambonin'le betterave. Illustrena huile d'olive kely mba tsy dia tsara loatra ilay sakafo rehefa maina be. Hiditra indray tsika zao amin'ny plat. Zany hoe tsotra mety eo amin'ny betsaka mahafantatra an'izany hoe poulet curry de poulet au coco zany. Dia izay no platsika androany. Mandray tsika blanc de poulet, misy gingembre, mampiasa épice poulet ako dia paprika kely dia curry, oignon, ail dia coriandre. Ampanaitsika ny lapoaly dia maintsy atsika manifinify ny blanc de poulet. Eto an-toerana amin'izao efa misy Carrefour, efa misy Jumbo koa zany efa tsy dia manahirana intsony mitady produit toy ny taloha. Efa misy produit izay tsy hita teto zany efa presque hita daholo amin'izao. Asizony antsika kely le poulet alohan'ny anendasana anazy. Ny hoe maka sel et poivre atsika. Makitsika oignon émincé. Potserintsika kely ny tongolo gasy. Izay hoatetehana majinika kely. Vita izay endasitsika ny poulet. Endasitsika zany hoe somary atao doré kely zany le poulet. Ny akoho mitovy amin'ny fruit de mer ihany, zany hoe rehefa andrahoina ela be izy dia lasa maty. Dia ampamoeleo anazy rehefa mahazo loko ohatr'izao izy dia esorintsika kely mba ilana an'ilay hoe famafisana teo zany.
Atsika premier cuisson kely ohatran'iny izy a. Dia ao anatin'izay arotsakitsika ny oignon, hanao an'ilay saosy tsika. Okizay. Mbola tsy manisy assaisonnement mihitsy na raha tsy faraparany. Satria ny sakafontsika plat mijoté dia mbola réduire iny avy eo a. Moa ilay akoho efa nassaisonné-ntsika dia mety lasa be sira be ilay sakafo. Asitsika épice poulet kely izy a. Asitsika paprika kely izy. Any miezaka tsika migarde an'ilay quantité satria ny plat-tsika ho an'olona ray dia mizahana tsara ny karazana respectena zany ny fiche technique rehefa manao sakafo. Avelantsika hitambatra kely ny tsiron'ilay épice a, avelantsika maka ny tsiron'ilay épice zany ilay poulet amin'izao. Mendehandeo izy a. Alefantsika ny lait de coco. Zaraina roa ilay lait de coco zany. Avelantsika réduire kely izy eo amin'ny 4 minutes eo fotsiny. Mba ahafahantsika maheno tsara an'ilay lait de coco zany izy zaraiko anazy roa. Ity zany rehefa farany mihitsiny izay vao arotsaka amin'izay eno tsara ilay coco. Dia mandrapi-réduire an'io a. Alaontsika coriandre concassé kely. Champion. Ahenako amin'izay ny afo. Dia alefako ilay ambina lait de coco. Izany hoe efa vita zany ilay cuisson dikan'iny. Hiditra amina dressage amin'izay tsika ary. Plat mijoté ny sakafontsika. Efa nanomana ianako riz blanc. Izay anisan'ny tsara miaraka amin'ilay poulet au coco atsika. Raha curry de poulet tsotra fotsiny nataontsika, afaka miparfumena coco ny vary. Fa eto ny poulet fa au coco dia nataoko riz blanc fotsiny. Izany hoe riz blanc na hoe riz à la vapeur zany no atsotsika an'ilay vary eto. Dia izay tsika farany ahafana mahazo an'ilay consistance zany amin'ny tena ilaina satria tsy dia tsara loatra izy raha matsora loatra moa tsy dia tsara loatra koa izy raha lasa épais loatra. Misy consistance indray. Vary mila saosy tsara ny vary. Tsy nampiasa crème intsony satria ilay efa crème coco ilay nampiasantsika teo iny. Manjary lasa matavy be indray ilay sakafo. Mosy hoe efa tsy dia fotoanany manao sakafo be menaka be intsony amin'izao. Satria ilay curry zany a matetika créole na indien manao anazy. Reny olona reny a tia masisika. Fa zany hoe tsiry zareo mihinana an'ilay izy dia somary na dia hita reo hoe dô mihinana kokoa ilay paprika amin'ilay resaka goût dia tsy hainy hoe masika ilay sakafo. Dia ny décoration antsika légumes grés kely zany hoe misy angivy ato. Dia tomate, oignon, dia tomate. Dia asiantsika ny coriandre kely eto ambony. Ny
curry zany be dia be ny façon-na curry ohatra ny hoe afaka manao curry au coriandre so tonga dia coriandre iny nampiarahana amin'ilay saosy mihitsiny hoe ty izy nampitaontsika décoration. Araka ny teneniko teo a saison-na manga tsika zao zany hoe ankoatrany hoe glaçon manga na bavaroise ny sisa fa eto ataontsika indray le manga aux épices dia maka manga tsika masaka fa tsy le malemy be reny loatra. Ny épice ampiasatsika mampiasasika cannelle, mampiasasika perose, gingembre, thym, citron dia curry zay no ampiasatsika dia miel dia farantsika mampiasa vinaigre balsamique mba tsy hampamamy be an'le saositsika zany dia asiana vinaigre balsamique. Miel misy zeste d'orange confit ao anatiny ao, orange confit. Zona zany hoe mila manana foantsika ny zavatra mampiavaka kely ny tsirairay rehefa ao anatina ara ohatra zao. Na dia atao ireo mitovy ny zavatra atao fa tsy maintsy misy kely mampiavaka ihany. Tsy manintsika maka huile d'olive kely fotsiny juste hidorena an'ilay manga. Dia ao anatin'izay tsika dia efa mandrotraka ny épice perose makitsika thym kely makitsika gingembre kely dia makitsika curry kely tokaga angamba ny olona hoe 11 manga misy curry dia sy raha misy curry zany. Misy thym, misy curry. Alefantsika amin'izay ilay saosy. Arosantsika kely an'ilay saosy ilay manga. Avelantsika eo izy réduire tsara. Ho azo an'ilay consistance tadiavina ilay saosy. Dia farantsika zao manisy ny citron sy ny balsamique. Afaka alefantsika koa ny cannelle. Efa maheno fofony nareo va? Izay ilay dia tafontsika izay. Misy perose izy, misy curry, misy gingembre, misy thym, misy cannelle dia miel. Citron. Alefantsika amin'izay ny balsamique. Asitsika citron kely sy balsamique izy mba hialana amin'ilay goût hoe lasa mamy be ilay dessert zany. Afaka atao chaud froid indray izy, afaka asitsika sorbet miaraka aminy. Tsaratsara kokoa sorbet. Ohatra hoe sorbet citron na ohatr'izany. Don zamany anao dégustation amin'izay tsika mbola atao amin'ny Pietra Hotel dia misaotra ny chef Tefia nanao ny sakafo live cooking izay hitanao tamin'ny vidéo teo. Dia inona moa zany ty entrée nalaina laty? Le entrée zany tartare de poisson fumé à la mangue. Tartare de poisson fumé à la mangue. Anandrana an'ity tsika dia sy eo anay anareo aloha hoe inona avy zavatra hitanay efa nazava efa hita pendant an'ilay fandrahoana anazy teo moa zany. Sady vao voalohany tao amin'ny Dao Andramana nisy live cooking
Dia alao tonga dia andramatsika ary ilay izy. Samy mandray a. Akapoché anankiray a. Mba andrama. Dia tena zavatra manamarika anahy amin'ity plat ity aloha tonga dia asehoko anareo aty wasabi ity. Wasabi zany a c'est tsy mahazaka aloha dia tsy conseillé hoe mihinana azy. Izy zany sakay a mahafinaritra be izay a. Rehefa mihinana anazy a dia eo amin'ny 2 secondes eo ianao no may a. Dia avy eo ianao tsy may intsony fa ilay may 2 secondes tena mahafinaritra be. Dia andramatsika izy a. Dina moa zany efa mangalam-pihinana. Andramatsika ilay Zao a. Zany a ny bouché anay. Manasa reto a. Tonga dia explosion de saveur aloha ny anahy no haiko aminao. Il y en a, ça va marquer là, les croquants. Les poissons, en fait, tendre bien, fumer les poissons. Dia tsy masira be. Tena ao tsara mihitsy. Dia tsara be ilay nampiany huile d'olive bela be ilay izy amin'izay tsy maina, tsy makina. Dia les ino moa? Les mangas atony tsara ny fahamasahana. Mametosina vinaigrette les mangas. Les vinaigrette ohatra mametosina les mangas ohatra mametosina croquant. Dia ity zany a. Alao miaraka wasabi tsika c'est là. Efa misy ngany ala? Misy ty. Dia ity zany na alao ilay kelikely fa tonga dia ity neka. Ity a. Manko anareo a. Wasabi. Wasabi a ilay ohatran'ny sakay kely maitsomaitso a. Japonais a. Ok. Azafady tonga dia anaty daholo. Izay ny tantarany wasabi. Ohatr'izay zany wasabi a. Tonga dia izy a miakatra anatin'ny olona zany a. Tsy antony izao. Fa eo amin'ny 2 secondes à 10 secondes izy a. Tena mamay be, tena mamay be, tena mamay be. Dia mamay hauteur an'ilay plat ilay izy. En fait mamay goût. Dia harmonieux be ity plat ity a satria eno daholo les ingrédients rehetra, touche kely, bérose à la fin. Oui, assaisonnement, c'est très bon. Dia za tsy dia tia antony ino moa zava-maitso ohatra hoe kotomila, anety sy ohatr'izany. Fa tsara be ilay izy rehefa ampiarahana amin'ilay entrée. Izay ny dégustation entrée tsara be. Au moment ilay mihinana ilay wasabi miaraka amin'ilay ensemble ianao dia ohatrany hoe mana impression exotique be izany ilay. Dia za ilay poisson efa fumé dia hardcore be ity entrée. Tsara be ity, tsara. Conseillé anareo ity. Ok. Anandrana plat indray tsika izao. Plat hiditra amin'ny plat tsika. Ty ny plat tsika. Poulet au poulet au curry sauce coco. Sauce coco. Zay dia coco zany no nampiasainay anazy teo. Akasotro. Kiva nisy namenay an'izy teo satria nisy wasabi izy dia sûrement tsy ho tiany fa tia amezanay izy. Misy paprika. Misy paprika, misy anana dia andramatsika daholo. Eo ary dia na hoaniko misotro satria vary tsika gasy. Ny tiako andramana voaloha tamin'ny dégustation rehetrarehetra iny ty reto grillé ana oignon tomate sy ty zao tian'la ty angivy. Tenenà le tomate. Raha ty kitchenina ary. Tsara be le tomate ohatrany hoe rôti de tomate zany. Tena izay mihitsy. Ny angivy koa tsy mangivy fa masaka ny ao anatiny dia tena tsara be. Bon, akabouché anankiray amin'ilay ensemble an'ilay plat. Maria nefa nazavainy tsara mba tsy hampamafy an'ilay poulet le fanaovana anazy teo. Ohatran'izao zany ny bouché-ko anankiray. Subtil tsara ny assaisonnement-le bien sûr. Raha tadidinareo izy nisy lait de coco tary amin'ny farany. Dia iny no tena mampiakatra an'ilay goût an'ilay lait de coco. Le curry sy paprika tena juste parfait ny équilibre dosage zany. Dia tsy be sira mihitsy ilay izy tsy hoe tsy sira koa eo anelanelany satria raha ny ohatran'izay ny sirany dia tsy hainy mihitsy ilay goût an'ilay paprika sy ny lait de coco. Dia
Misy équilibre anareo sasany équilibre zany tao anatin'ilay plat. Ty oignon grillé ty indray zao nandrahoako. Ohatran'ilay nareo mihinana brochette ilay misy eo le brochette douze cinq reny. Misy ilay tongolo kely ao. La bien. En fait, ty tsara hohanina aloha zay vao mihinana an'ity dia mihinana kely an'ilay tomate indray zay vao mihinana an'ity. Ny zavatra rehetra anaty assiette zany dia Comestible daholo. Tokony ho comestible daholo. Ty le cuisson ty fotsiny asiko note kely hoe tena tsara be ny cuisson ty zavatra ty satria ny isika indraindray fa migrille an'ilay tongolo ireny dia mantany ao anatiny. Aty hatrany anatiny masaka tsara tena ohatrany hoe efa rôti sevana mihitsy vao natao sur grille fa tena tsara be mihitsy ilay izy. Dia passé amin'ny dessert indray sika zany zao tena harmonieux be le plat. harmonieux tsara be ny plat. Anandrana dessert amin'izay tsika finalité an'ity dégustation atao amin'ny Pietra Hôtel poêlée de mangue aux épices de la Grande Île. Dia tantarainay anareo avy ny épices ao anatiny misy bérose, misy thym, misy gingembre, misy miel fa miel miaraka amina zeste d'orange. Vinaigre balsamique. Vinaigre balsamique no ny réduiseny ilay izy. Dia ho tapahako marina fa manga efa masaka ilay izy. Ho tapahako eto masinareo eto. Hitanareo iny saosy iny ohatrany somary matevitevina ilay saosy. Sans texture an'ilay saosy. Dia misy croquant. Ty croquant ty zany pâte sucrée natao. Non, c'est pas pimenté. Voilà. Dia sokafantsika ihany koa ty. Dia zavatra tsara marihana koa rehefa plat ohatr'izao na dessert izy na entrée na résistance dia tsara foana misy mâche, misy croquant, misy moelleux, misy sauce miaraka aminazy. Dia zao zany antsoina hoe hitantsika ao anatin'ity plat ity. Dessert cuisiné zao. Dessert nandrahoana. Ao dramatika rany ty. anatina bouche. Raha ohatra zany hoe misy vahiny dia tsara no mba misy miova ohatr'izao ny présentation manga mahafinaritra be. Ao tena explosion de saveur. Tena tsara. Déjà misy gingembre sy miel tafaraka miaraka amin'ny rondeur le mangue ilay izy. Tena tonga dia. Le mangue tsy hoe masaka be, tsy hoe manta fa tena juste parfait ny kosan. Indrindra ilay an'ilay ohatrany hoe citron sa orange. Dia matsako be rose kely. Ny farany tena tsara be. Le ohatrany misy goana citron ohatrany manome peps an'ilay saosy. Mariako fa le manga tsy dia pesé mihitsy no anatin'ilay plat. Le plat. Eny foana hoe farany eny foana hoe ohatrany mihina manga frais foana anatin'ilay izy fa ny manodidina azy ohatrany hoe manome décoration. Ohatrany hoe tsika hoe subtil be zany juste parfait ny dosage n'ilay épices de la Grande Île. Satria ohatrany hoe le bérose nalatsaka tamin'ny farany nefa izy efa nandrahoana tamin'ilay bérose dia mahafinaritra be mitsako an'izy amin'ny farany. Dia le thym tena hoe tsy heno mihitsy hoe zany misy thym ohatrany hoe mihinana laoka. Tena tsara. Tena tsara. Original be ilay izy conseillé ty dessert ty. Tsy mamy be. Marina fa rehefa misy dessert chaud ohatr'izao izy tsy vitany hoe chaud fa chaud koa izy ao am-bava zany hoe tsy hoe mafana fa le goût saveur rehetra mikamana lasa mampafana le plat. Glace yaourt. Glace yaourt confiture aux fruits rouges. Ty vanio zany tsy miandro sony. D'accord. Dia andramantsika ty glace yaourt aux fruits rouges. Onctuosité an'ilay glace aloha aty. Ny alalana hoe tsara ny glace mora mitsonky. Vao mipetraka teo izy ao to dia mitsonky. Dia tsy maheno cristaux de glace ianao any anatin'ilay dégustation ny. Eny tsara le onctuosité an'ilay ronono. Dia be le yaourt. Yaourt dia le fruits rouges dia tsy mamy be le izy. Izay foana zany ahafantaranareo hoe mahay sakafo ny olona anankiray anaty dosage dia mihinana an'izy ianao ohatran'izany zao le plat niteneniko anareo teo raha ohatra ny hoe ambony kely ny misy dia tsy hainareo intsony ny
assaisonnement izy de ty tena tsara be le fruits rouge miaraka aminazy d'ailleurs azotomy ty fariny mihitsy moa zany le izy fa tiany be ohatran'izao hitanao hoe mialalana hoe tsara ny glace tendre be izy tsy tsafina fotsiny fa tsy mila de mitsoko dia zay c'est très bon tsara be tena tsara de zay dégustation anay tato amin'ny Pietra Hotel dia conseillenay anareo zany le entrée teo aloha ty dessert ty de ty glace ty un coup de cœur koa za manokana ny dina indray tsy haiko tovy tonga dia wasabi merci beaucoup de rariva tsika mameny note bye bye Fefa miala ty tondra fanana hoan'ny pakafi afarokala fara sirlita vo avy ry meme sa sir sahita anaovy am'izay le akanjo fafahofa iara itsinjakatsika senaoa tsy fanambaka daro le aka kitodododo misababaka tsika tsy miala fa maraina mode abdiro any ambala ny ombe omilabe 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 notre cadre atao amin'ny hôtel Pietra zany dia 9,5 sur 10 9,5 sur 10 tena tsara dîne na hôtel ana 3 étoiles izy aloha zany tonga de mamololo be satria moderne classe de hita daholo le touche na ina moa zany hôtel mihaja be zany au niveau étoilé de zay ho anay manokana zany ny zavatra hitanay kely hoe tsy dia ampy visibilité loatra izy ety amin'ny façade avant satria raha mandalo ohatr' zao ianao dia tsy hita hoe tena misy étoile ngeza be any ty misy hôtel ngeza be ty eto étoile ngeza be fa somary tsy ampy visibilité zany manginginy le amin'ny devanture ny Pietra de adiniko ny teny personnalisé daholo ny zavatra rehetrarehetra ao serviette peignoir pantoufle ny drap rehetrarehetra tena hoe zay vao mikifika kely hoe Pietra Hotel de ohatriny hoe mahafinaritra be zany ohatriny hoe tana avo kely mihitsy rehefa miditra ao de zay hay de ny Pietra Hotel dia manana salle de sport tena bien équipé de ny restaurant ngeza be sady classe tsara araka le maha étoilé zay dia tena mitoetra mihitsy le hoe sady any amin'ny chambre le hôtel ray manontolo zany hatramin'ny restaurant étoilé dia izy koa misy piscine ngeza be zay afaka anaovana sport tsara formana haricot fa tsy chauffé le piscine zay ngamba ny 6 bémol kely tsy chauffé le izy satria piscine extérieur de ao amin'ny Pietra Hotel koa moa zany mazava azy fa misy ina misy branche satria misy any gastro pizza eo akaikiny zay miara-miasa aminazy eo vilany eo amin'ny piscine eo zany de misy any chocolaterie Robert koa eo akaikiny manana fianaratsoka mbola tsy nahita zay de makane sao fa misy chocolaterie Robert de salle de sport moa zany efa nyteneny dina teo ny autre service tao amin'ny Pietra Hotel zany dia omenay 9 sur 10 ahoana moa fean'izany 9 sur 10 le izy satria équipena pro daholo ny ao mpianatry ny Avila School no mandray atananao zany hatrany ambony ka hatrany ambany de ohatrohatray zany ny service ao raha fehezana amin'ny teny tokana zany dia tsara ny akeo eo sady simple izy no efficace nefa mihaja tsara araka le amin'ny maha étoilé azy de nanamarika anay tamin'ny service nanao show culinaire zany zareo en live teo zany chef tefy nahandro sakafo anay de coupe tanana any madame Lalavalsou zay nandray anay tany de notre sakafo zany de omenay 9 sur 10 tao amin'ny Pietra Hotel
9 sur 10 no omena ny Pietra Hotel satria tena nafinaritra ny choix culinaire nataony chef tefy sady nampiasa ny ina misy produit de saison izy tamin'izany a manga zany tena supplément teo a tamin'ny entrée sy tamin'ny dessert. Anisan'ny coup de cœur anay sy Dina zany a ny coup de cœur any Dina moa zany a ny mangue aux épices de Madagascar tsara be mihitsy satria ensemble ana épice namoahany an'le plat tamina manga anankiray. De nisy si bémol kely zany tao par rapport à les cuissons les poulets c'est efa nanaovana retour moa zany somary nahazo cuisson kely izy moa tsy ampiasaizonement tsara le tao anaty le poulet. De sinon ankoatran'izay ny anazy zany tena coup de cœur quoi misy tartare de poisson fumé à la mangue de tena marqué ana nisy le mariage na wasabi sy betterave de tsara be le izy misy fraîcheur be de coucou be fa zany amiteny foana rehefa tsy asaina amiteny de reto zany de index familia mikopa tanana rehetrarehetra abonné de misaotra betsaka any Pietra tamin'ny fandraisana de bisous be bisous andao andramane andramane